teny enti-manangana, entina manova, entinao mampianatra, entinao mitantana ny tsiraray avy. Ty andro anankiray ty Andriamanitra dia mety andro faran'izay malaka ho an'ny olona sasany, mety andro faran'izay mamiratra ho an'ny olona sasany, kanefa Jesosy rehefa ao aminao izahay ninninona fotoana dia afaka ny mamiratra foana ny zavatra rehetra, satria ianao ilay famira-pirata ny voninahitra tsara indrindra, ianao ilay avo indrindra ilay tsy miova ilay mandrakizay. Dia amin'ity fotoana ity Jesosy manokatra ny fona indray izahay androany. Andeha antsika rehetra hivavaka raha sitraka ao, sokafo ny fona ho an'i Jesosy androany, sokafo ny mombanao manokana ho an'i Jesosy androany. Fa ity fotoana ity dia fotoana efa fanendrasan'Andriamanitra ela ho anao manokana, afahany miditra bebe kokoa eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy. Jesosy foiko anao ny fisiko, atolotro anao ny fiainako, atolotro anao ny momba ahy rehetra, atolotro anao ny amiko manontolo Andriamanitra. Avy fanahy masina entondray andro any eo anatrehan'ilay ray dia mameno anay tsiraray avy andro any. Aoka ny rehetra anatin'ity efitrano ity sy ny manaraka mivantana dia samy ho feno ny fanatrehanao avokoa izay rehetra Andriamanitra. Ny anaranao Jesosy, ilay avo masina mandrakizay, ny anjelinao nitoby mandinany tsiraray avy, ka tsy hisy zavatra afaka hanelingelan'ny fisainanay sy ny fahalinanay fa ho tafafantoka tanteraka aminao izay Andriamanitra, ka tsy hisy na kely ara telo ho latsaka ka tsy ho voaranay Andriamanitra. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy misokatra izahay androany, manaiky sahady ny fitondranao sy ny fitarianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ndao tsika hitehaka ho an'i Jesosy rery ihany fa izy rery no mendrika izany. Iska fa tsika mibokintsika amin'ny Salamo faraka amin'ny 150 ka hatramin'ny 5. Salamo faraka amin'ny 150 ka hatramin'ny 5. Mivaky toy izao ny soramandry: ny fadiky ny olo-marina an'Andriamanitra, na dia manakaiky azy aza ny manjo ny sasany. Amin'ny anaran'i Jesosy, ny mitoetra ao amin'ny fiereny izay aniavo indrindra dia monina eo ambanin'ny aloko ny tsy toa. Izao ilaza amin'i Jehovah hoe: fialofako sy batery fiarovana ho ahy izy, ary Andriamanitro izay etokiko. Fa izy no anafaka anao amin'ny fandriky ny mpihaza sy ny areti-mandoza. Ny volon'elany no anaronany anao, ary eo ambanin'ny elany no ialofanao. Ho apinga kely sy apinga lehibe ny fahamarinany. Tsy atahotra ny orooro noho ny alina ianao, na ny zana-tsipika manidina noho ny andro. Amen. Amin'ity fotoana ity indray Jesosy, raisinay izany teny izany Andriamanitra, ary tsy hoe raisinay mba afinaritra ny sofinay tsiraray avy, fa raisinay ho fahamarinana eo amin'ny fiainana tsiraray avy Andriamanitra. Entinao izahay, tarihinao izahay hitoetra sy hipetraka eo aminao mandrakariva, tsy hitady aviana hitady havanana, tsy hitady fialofana mafy everiny saina fa mety, tsy hitady fiarovana azo amin'ny aranofo, fa kosa Andriamanitra fialofana tsy hainizaniza ravaina, tsy tafiditry ny fisainana ratsy, fialofana tsy afaka sainitsain'ny Satana, fialofana tena feny fiarovana tanteraka, manontolo mihitsy Andriamanitra. Dia ny ao amin'ny fanatrehanao Andriamanitra amin'ity fotoana ity Jesosy dia izao ny zavatra ao am-ponay, ny zavatra eo am-bavanay Andriamanitra, dia amin'ity fotoana ity dia averinay ary rahanay mihira le hoe: avy mameno tanteraka fa ety anao, tsy ho feno zavatra fao afa-tsy ianao, hitondray ilay fiainanao, Tompo ao anatiko ao, fanahy masinao mamiko indrindra
andrianao asaika anao ivavaka amin'izao fotoan'izao da ataontsika vavaka zany tompo fenoy ianao androany fa ny masina fenoy androany fenoy fa ny masina amin'ity fotoan'ity fa rehefa feno anao dia tafapetraka tafatoetra amin'ilay fanatrinao mandrakariva ary lavitra ayay lavitra korontana satria ianao ilay mitondra fiadanana ianao ilay mikasika amin'ny anaranao Jesosy amin'ny anaranao mpanjaka fanahy masinao tonga soetanao fanahy masinao tonga soetana sokafon'ny tanao doantsika araka hirany zany androanao zahay raisy ny toeranao raiso ny toeranao tianao mandrandrainay miranao ny fonay mamanirima ny fanatrehanao fanahy masinao fanahy masinao tonga soetanao tena mihitsy tonga soato amiko anao fanahy masina amin'ny fotoan'ity efenoinao zahay raiso ny toeranao tianao mandrandrainay milanao ny fonay fa maniry mafy ny fanatrehanao avy mameno tanteraka faetianao tsy ho feno zava-drafa afa-tsy anao hitondra ry fiainanao tompo ao anatima fanahy masinao mamiko indrindrana avy mameno teraka eto ianao tsy ho feno zava-drafa afa-tsy anao hitondra ry fiainanao ao anatinao saratsika tanatsika dihintsika avy mameno tanteraka avy mameno tanteraka eto ianao tsy ho feno zava-drafa afa-tsy anao hitondra ry fiainanao fanahy masinao mamiko indrindranao fanahy masinao mamiko indrindranao fanahy masinao mamiko indrindranao fanahy masinao tsy foko indrindranao fanahy masinao tsy foiko indrindra rehetra Andriamanitra fa mamy na indrindranao fanahy masinao dikanao fanahy masinao dikanao fanahy masinao fanahy masinao mamika anao mamika anao fanahy masinao tikanao tikanao fanahy masinao fanahy masinao tsy foky anao tsy foky anao fanahy masinao mamika anao mamika anao fanahy masinao tsy foky anao tsy foky anao
masino mamikianao fane masino antsona ianao fane masina am'izao fotoana zao akianao no ameno anay alleluia fane masina akonao amin'ny fanteninao Andriamanitra dia efa nilaza fa amin'ny andro farany no andatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra midika izany Andriamanitra fa tsy amin'ny olon-dehibe satria mino izahay fa ilay anjara ho anay tsiraray avy dia tsy anjara vao homanina rehefa avy eo fa anjara efa vonona ho alain'Andriamanitra avy mameno tanterakay fa etianao tsy ho feno zavatra fa afa-tsy ianao itondray ra fiainanao tompo ao anatiko ao fanay masino mamiko indrindra ianao efa misy rano velona vonona ho antsika tsiraray avy tamin'ny fotoana rehefa ndeha ho any ampatsakana ilay vehivavy Samaritana tamin'ny 12 andro teo eo atoandro teo eo miezaka mihitsy izy tsy fangaro amin'ny olona hafa satria tsy zaka ny vavan'ny olona ny zavatra tao anatiny mety ny teny izy hoe ny olona rehetra tsy misy tiana mety tena fananiny mihitsy ilay hoe amin'ny 12 satria tsisy olona afaka ny tsaratsara anazy dia mahagaga nefa zao tena fananiny Jesosy koa hoe amin'ny 12 Jesosy ny tonga eo amin'ny fotoana izay heveranao tokony hitsoaka zavatra dia eo mihitsy ny tian'Andriamanitra hitsenananao amin'ny fotoana tsy mampisy fanantenana antsika dia eo mihitsy Andriamanitra ny te hiaona aminao manokana eo Satana indraindray ny tehiteny antsika hoe aleo aloha miataka fa tadio tsara fa Andriamanitra dia tsy tia fiatahana fa Andriamanitra dia tia firaisana izay mahatonga anazy tao amin'ny bokin'ny Genesisy maika mihitsy izy rehefa hariva midina mba izahany Adama dia tahaka an'izany koa teo amin'ny fahatsakana tamin'izany fotoana izany maika mihitsy izy eo amin'ilay vehivavy Samaritana te amerina indray androany manana teno anao Jesosy tsy hoe androany izy vao manana fifananana hatramin'izay izy fa mety tsy tonga tamin'ilay fiaonana nandrasany mihitsika tsiraray avy hatramin'izay amin'ity fotoana ity dia zao daosikafantsika fotsiny fotsika dia anaiko hoe tompo feno ianao androany mety tsy haiko Andriamanitra miatrika ny fiainako ary ny tena marina Jesosy aika tsy ilaina ny fahaizako miatrika ny fiainako fa ny zavatra tena ilaiko amin'ny fiainako Andriamanitra dia ny fananako anao miara-miatrika laza ianao tamin'ny bokin'ny Salamo fa 91 teo Andriamanitra ny amin'ilay soramandro hoe ny fahatokian'ny olo-marina n'Andriamanitra na dia fatany ary fa isy zavatra tsy maintsy hatrehany ao aorianao dia izany mihitsy Andriamanitra ny tokony toepoana tsiraray avy miatrika izahay manana fahatokiana satria manana anao satria miaraka aminao Andriamanitra Jesosy indraindray tsy ampy ny teny nefa tsy excuse tsy tenenana koa zany amin'ny fitiavana ianao Andriamanitra fa androany dia tena mafy izay Jesosy fa tena tianay mihitsy ianao tena tianay mihitsy ianao Andriamanitra tena tianay ianao Andriamanitra indraindray zay mbola tahaka ny zaza tsy mahay maneho fitiavana indraindray zay mbola tahaka ny zaza ohatra miverin-dalana amin'ny fitiavana indraindray indray zay tahaka ny zaza ohatra nitady anao takalo ny fitiavana zany tompo fa androany eto anatrehany tany sy ny lanitra Andriamanitra no asahina amin'ny teny androany fa tianay ianao na dia tsy ampy ara ny teny na dia tsy ampy ny vocabulaire na dia mibadabada raha ny lelanay indraindray milaza an'izany dia zavatra tena ao anatin'ny fonay lalina indrindra Andriamanitra fa tsy hainay ny laza an'izany mety ny fitahan'ny Satana izay hoe izao ny zavatra misy ao anatin'ny fonay kanefa rehefa tena alalinina ao anatin'ny fony tsiraray avy dia misy fitiavana efa vonona sady tiany atolotra ao anao zany Andriamanitra androany ty fotoana ty Jesosy dia mianatra indray izahay hianatra izay rehetra Andriamanitra tiako ianao nefa tsy ampy ny teniko
fantatro fahitanao tompo ny atilali ny foko tiako ianao ny fitiavanao tsy miove dia ilaza fa tiako ianao ndao rahantsika rehetra mihiry zany tika anao nefa tsy ampy le teniko tiako ianao nefa tsy ampy ny teniko nefa tsy ampy ny teniko fantatro fahitanao ny atilali ny foko tikanao tiako ianao ny fitiavanao tsy miova dia ilaza fa tiako ianao tia ilaza fa tikanao ilaza fa tiako asandrato mihitsy ny feonao anao dia tenena tia Jesosy ilaza fa tikanao tsy avelako izy zavatra hafanakana ny vavako tsy tenan'izany fa teneniko mihitsy androany Jesosy ho teneniko mihitsy androany fa tikanao tiao ilaza fa tikanao ilaza fa tiako tiao ilaza fa tikanao tikanao nefa tsy ampy ny teniko tikanao tiako ianao nefa tsy ampy ny teniko fantatro Jesosy hitanao avokoa Jesosy momba rehetra miatinany fantatra miafina indrindra Jesosy dia fantatrao nevenao mbola tianay ny fitiavanao tiao ilaza ilaza fa tiako ianao tiao ilaza fa alleluia tiao ilaza fa tiako ianao tiao ilaza fa tiao ilaza fa tiako ianao hitanao amin'ny filazantsarany Jona toko faefatra le tantara le vehivavy Samaritana teo Jesosy rehefa makany amina direksion anankiray na tsika koa roatra zany rehefa ohatra hoe ho any amina tanàna anankiray dia efa misy tanjonao fantatra hoe ho ary amin'ity toerany ity dia ny atongavanao any amin'ny toerany iny ny tena mahamaika anao indrindra mara zany a dia aza diny fa zay mihitsy le nataon'i Jesosy atao amin'ity filazantsarany Jona toko faefatra ity ilay anton-diany mihitsy no niaonany voalohany ilay vehivavy Samaritana nametraka ny tenany ohatrany hoe tsy misy ilana azy eo anivon'ny fiarahamonina iny mihitsy le anton-diany Jesosy voalohany dia niaonany voalohany amen ndraindray tsika mety mametraka ny tenantsika hoe za tsy misy ilavana azy na ohatran'izany fa nefa azadiny fa na ianao rery ny teto tany dia tonga Jesosy anafaka sy amonjy ianao tahaka an'izany ny fijerin'ny olona ny tena marina afaka manana ny fijerin'ny olona ny anjarantsika raha tena kristianina marintsika dia tsy mametraka ny fijerin'ny olona entiny mitsara n'ilay olona izay miteny fa kosa ninina zavatra ambaran'ny olona dia zao sy ambaran'Andriamanitra ny zava-dehibe amiko mandrakizay amen eo amin'ny fotoana izay mety isian'ny fahamainana eo amin'ny fotoana izay mety isian'ny zavatra mafy be tsy maintsy hatrehana dia evero fa zao ilay vehivavy Samaritana dia tonga mihitsy Jesosy mba hiaona aminazy tonga ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka mba hiaona aminazy ary fotoana anankiray voalohany isan'ny voalohany io izay nanambarany Jesosy ny amin'ny mahamesia anazy alleluia tamin'io fotoana io rehefa nanambara ilay vehivavy hoe efa fantatry fa any am-pariny any dia izao zao ary ho avy ilay mesia dia hoy Jesosy hoe za le izy nambarany teo anatrehany zavatra rehetra dia tahaka an'izany koa amin'ny fotoana anankiray rehefa kivintsika dia azadiny fa tsy ampy ny fanambarana an'Andriamanitra anatintsika tsy fantatritsika hoe izy ilay miaraka amintsika indraindray androany dia fotoana anankiray amerenana antsika indray alalan'i Jesosy mihoatra fa ninona zavatra tsy maintsy hatrehanao dia tsy ny fanesorana an'ilay hatrehana ny zava-dehibe fa ny fanananao an' Jesosy sady miatrika an'ilay izy
amen. Azadiny fa Davida tsy hoe sambasamba tamin'ny Davida niatrika tahaka ny Goliath dia teo izy vao nianatra ny vavaka, fa nisy ny fanazarantena tany anefitra nampiasain'Andriamanitra anazy. Mety tsy voarakitra tao anaty Baiboly, fa ny zavatra azo antoka dia zao, matoa izy tonga dia manana réflexe mivavaka rehefa miatrika zavatra anankiray, efa niainan'le izy. Mahatonga itsika ihany koa mety tsy tonga dia ao anatintsika ilay réflexe mivavaka sy mitodika amin'Andriamanitra rehefa misy zavatra anankiray, mety mbola tsy iainako le izy. Dia ny fotoam-bavaka tahaka an'izao hanazarana antsika mba hiaina sahady ilay zavatra andrasan'Andriamanitra amintsika tsirairay avy, satria izy ilay tompony hery, tompony fahefana, manangana amin'ny fotoana rehetra. Andriamanitra tsy mba ory hery, ary Andriamanitra tsy hoe tsy kahihatra hery, fa indraindray tsika mangataka nefa tsy manolotra ny tanana, indraindray tsika mangataka rano nefa tsy vonona ny sotro akory. Ny atao hoe olona anankiray vonona ny sotro dia olona anankiray miomana ahafahany mandray an'izany. Dia tia anontany anao tonga dia tsika androany andray ny ten'Andriamanitra, hitady an'Andriamanitra, efa nivonona ve ianao ny eo amin'i Jesosy? Sa programma sendra nety ty androany ty dia tsika hivonona amin'izao fotoana izao. Amen. Jesosy nifonay Andriamanitra dia vononay androany Andriamanitra. Andray anao indray Jesosy, hitoeranao indray Andriamanitra. Kasio indray izay Jesosy androany, satria anao no herinay Andriamanitra eo anatrehan'ny zavatra rehetra. Tsy misy akoatranao Andriamanitra, tsy ny herinay, tsy ny tanjakay Andriamanitra, fa ny fanahy masinao izay miasa ao anatin'ny tsirairay avy. Ny herinao Tompo no heriko, ny herinao Andriamanitra ny tanjakay, ilay mampandroso anay isan'andro Andriamanitra. Ifonanay Jesosy raha tamin'ny herinandro iny nisy fotoana mety niankina tamin'ny herinay izahay, mety nieritreritra fa ny fahalalanay dia afaka manova zavatra noho ny fiankinana aminao Andriamanitra. Kanefa tao anatin'izany Jesosy dia ny tena mahagaga, tsy hoe lasa ny kely no masonao taminay satria tezitra taminay ianao, fa tao anatin'ny zava-rehetra nitranga dia nasehonao foana fa fitiavana ianao, nasehonao foana fa famindram-po ianao, nasehonao foana fa misokatra ny tananao mandraina tsirairay avy Andriamanitra. Azavelao ialaminao, Tompo fe aminao, ianao no heriko. Ny herinao Tompo, ny herinao Tompo no heriko, ianao mampitsoa ianao Jesosy, raha ny hery ato anaty mety oreraka ihany Jesosy, mety oreraka, fa ianao mbola famonjenao ny herinao, ny herinao Tompo no heriko, ianao mbola mampitsoro anay Jesosy. Faianao mbola famonjena, ataontsika mafy. Tompo ianao no heriko, tananao manoana, azavela galaminao, Tompo feo aminao, Tompo feo aminao.
Ianao no fiainako, ianao no fiainako, Tompo feo aminao, eu aminao isan'andro. Ianao no fiainako, oh, Tompo feo aminao, ianao no heriko. Amin'ny toerana anankiray izay mety mbola tsy nizaranay hatramin'izay Andriamanitra, fa nefa ny zavatra rehetra dia araky ny voalazanao dia afaka miara-miasa asoanay Jesosy. Entinao ny amin'ny toerana mbola tsy niainanay izahay indraindray, na ara-pihetsepo io na amin'ny toerana hita mivantana, na zavatra mbola tsy natrehana hatramin'izay Andriamanitra. Kanefa izany Jesosy dia aoka tsy ho adininay, fa mba hahatonga n'ilay teny izay nifanekenay teo amin'ny fiainanay hoe ianao no herinay ho marina sy hitanay sy tsapanay. Indray izay mety miteny fotsiny ianao no herinay Andriamanitra, kanefa rehefa anatin'ny tany ahy izahay na anatin'ny ny désert dia ohatra nitady hampiasa hery izany Andriamanitra. Fa androany Jesosy dia averina ao amin'ny laoniny ny zavatra rehetra, ampianarinao izay hiankina aminao, ninona zavatra misy, ninona zavatra mitranga Andriamanitra, dia aoko hiverimberinao anatin'ny sofinay foana isan'andro hoe isan'andro Jesosy milaza hoe ianao no heriko, na mafy ny ady, ninona zavatra hatrehana dia aoka Tompo tena tsy ho adinay mandrakariva, fa ianao irery ihany no herinay isan'andro Andriamanitra. Ary amafisinay mihitsy izany miteny izay Tompo ianao no heriko, na tsy haiko aza Jesosy ny zavatra hitranga, ny tananao manohana aza vela hiala aminao zahay, Tompo feo aminao, ianao de ianao, Tompo feo aminao, Tompo feo aminao, ianao de ianao, Tompo feo aminao, na enjera za ny ankavizy ny ankavanana na iova ny zavatra rehetra dia ianao no herinay Andriamanitra, ianao ny ankinanay Jesosy, tsy misy afaka ohatran'izay, tsy miankina amin'ny olombelona izay Andriamanitra, fa miankina aminao. Rehefa misy ny zavatra atrehanay tsiraray avy, ny olombelona afaka mety hoe miombon-kevitra aminay, mety hoe mitsetra anay, mety hoe te hanampy anay, fa na io olona io ary Andriamanitra dia mbola tsy izy ny mahavita ny tenany fa ianao Jesosy. Ianao no ankinanay Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Ifonanay aminao raha nisy fotoana niankina tamin'ny olona izahay, na niankina tamin'ny fahefanay sy ny fahalalanay izay Andriamanitra, fa androany Jesosy dia mitodika izahay Andriamanitra any aminao. Ianao ilay andry tsara indrindra, ilay fiankinana, ilay mahatoky, ilay tsy miova, ilay fitiavana, ilay ivony zavatra rehetra, ilay hery miazona izao rehetra izao tsy ho rava, dia
ianao Jesosy dia miankina aminao zay Andriamanitra. Mety anjera nyavona fa izao mbola ijoro foana no ny heriny sandrinao zao malala fa ty mety anjera fa misy Andriamanitra tianay ary ny fitiavanao tsy hoe mijanona fotsiny amin'izay fa ny fitiavanao dia midika fahafoizana, fahasoavana, fanomezana, fitiavana, famindrampo, famatsina Jesosy eo. Tsy mety aminao zany hoe tia zany dia mipetraka amin'izao fotsiny. Raha Jesosy mino fa amin'ity fotoanandroany ity dia isy fioarany fahalehibiazany herinao eo amin'ny fiainany tsirairay avy Andriamanitra. Ary ao anatinay dia isy fisokafana mihoatra Andriamanitra. Jesosy eo tahaka ny varavarakely sokafana. Arakaraka ny anokafanay ny varavarakely no hidirany fahazavana ao anatinay Andriamanitra. Dia tahaka an'izany Andriamanitra tsy hoe ny mazava ny ivelany tsy mahavita manazava fa fanapahan-kevitra ny hanokatra varavarakely. Dia androany Andriamanitra tsy ilay varavarana kely eo amin'ny fiainanay sokafanay fa ilay varavarana ngeza indrindra mba hahafahanao miditra sy manapaka ho tonga tompon'ny fahefana eo amin'ny fiainany tsirairay avy Andriamanitra. Dia androany Andriamanitra rehefa sokafanay ny varavarana dia manome anao ny fanapahana izay eo ento Andriamanitra. Dia antananao ny zavatra rehetra, tsy misy miafina aminao ny zavatra rehetra ary tsisy afenonay aminao ny zavatra rehetra. Rehefa miditra amin'ny fahazavana dia tsy misy aloka intsony, tsy misy kinafinafina, tsy misy kidaladala, tsy misy fahalotom-pitondratena fa eo anatrehanao Andriamanitra aoko madio sy marina izahay. Satria anao efa laza Jesosy fa ny mpivavaka, ny mpiankohaka izay tadiavinao dia ny olona anankiray izay mivavaka ampanahy ary indrindra amin'ny fahamarinana. Ao anatin'ny fanatrehanao Andriamanitra dia tsy afaka ny ampivadiny tsy fahamarinana aminao izahay, fa tsy maintsy manapa-kevitra Andriamanitra. Alohan'ny hiranay an'ity Andriamanitra dia aoka ho lanjalanjainay tsara hoe tokony hira ve zahay sa tokony angina. Sao malaky miteny ny vavanay nefa votsa amin'ny fanatanterahana ny fonay. Amboary izay Andriamanitra satria na fotoana firy mbola ho atrehanay mandra-pialanay etỳ an-tany, rehefa tsy vonona ny fonay dia tsy misy zavatra miova eo Andriamanitra. Dia androany Jesosy mivonona izahay tsy antery fa antsafidy mametraka feno ny fitondrana ny fiainanay eo am-pelantananao Jesosy, ary ravahanay hira amin'ny fo efa torotoro be ho anao mihitsy izany androany izay milaza hoe haleluia.
tananao no apetrako indra ny momba rehetra ny fiainako eo ampelatananao anao koa toria Alleluia. Tesominanao asanatony tanaloantsika irana zany anao manontolo a Jesosy raha Jesosy navita naniraka ny tena ny hidina ao akaty anao mony tananao le tsy afaka misaratra ho anazy le lavitra indrindra efa vitany fa le akaiky kely ve afaka ataontsika androany manandratra tananao any Jesosy androany dia tery mihitsy hoe Jesosy milanao aho anao manontolo aho Alleluia. Se niantonirako dia ianao iaradi naiza le anao Jesosy naiza hitondranao an'Andriamanitra iaradi naiza le anao natoma atoky anao ianao amlalanao la teny fikasana toria tesomino anao zay Jesosy ndray ny sainay mety mametraka fa ny antom-pahavelomanay dia ny ahafahan'ny olona hafa mahitanay fa mahomby zahay eto tany androany Andriamanitra dia foananay zany fisainana zany fa ny antony mahatonga anay eto Andriamanitra dia efa nambarany boky Isaia 43:21 fa zahay olonao dia noforononao anambara fiderana anao Andriamanitra. Ahoana moa ny ahafahanay manambara ny fiderana anao Jesosy raha tsy mijery, raha tsy mahalala, raha tsy mahafantatra anao zay Andriamanitra. Tompo ity fotoana ity Andriamanitra dia fotoana anankiray indray
zay anokafanay fiderana vaovao, fiirana vaovao avao anatin'ny fona tsirairay avy Andriamanitra. Anikenay ny fahatanteran'ilay teninao amin'ny Korintiana 2:5-7. Créature vaovao zahay, fisainana vaovao, fahatakarana vaovao, tsy ilay taloha navadibadika na hoe namboarina fa vaovao Andriamanitra. Raha misy olona tokoa ao aminao Jesosy, zany hoe ao aminao, tafaray aminao, tafakambana aminao, dia vaovao izay Andriamanitra. Dia androany Andriamanitra, eo anatrehan'ny fahaizanao sy ny alehibe ny herinao Andriamanitra, tsy havita hijoro izahay, fa kosa Tompo iankohaka eo anatrehanao, satria ny aminay rehetra Andriamanitra dia manaiky ny fahalehibiazanao sy ny fahatsaranao. Mitsaoka mitsaoka nao, wow, mitsaoka 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 nao, wow, mitsaoka mitsaoka. Eto anatrehanao Jesosy, eto anatrehanao mpanjaka avo masina mandraka izay, mitsaoka manaiky ny fahalehibiazanao zay Andriamanitra. Aoka ianao mpanapaka feno amin'ny fiainanay Andriamanitra. Aoka ianao no hitondranay amin'ny fahaiza-manaonao Andriamanitra. Aoka ianao no hiteny amin'izao fotoana izao Jesosy. Aoka ianao no hiteny Andriamanitra. Jesosy eo mitenena indray androany. Aoka izy teny mpanitsiana ho anay Andriamanitra, teny mpanamboarana ho anay tsirairay avy. Eo anatrehan'ny fahalehibiazanao Andriamanitra, tsy tonga izay ampiseho hoe Tompo mahavita an'izao le izay e, tsy tonga izay hiteny hoe Tompo hainay le ohatra an'izao e, fa tonga izay Jesosy anaiky ny fahalehibiazanao, iankohaka eo anatrehanao, ampandemy ny nofinay mba hahafahany fanyanao masina mitarika anay tsy misy fanoherana, ampanaiky ny momba ny tsiraray avy mba tsy ho sintomin'ny sainay miverina ny fandrosoany efa programenao Andriamanitra. Manaiky izay Andriamanitra, fa ianao ilay Tompo, ianao ilay mpamonjy, ary tsy niova izany, tsy hoe miova ny mpandehanana ny zavatra rehetra, fa ianao ilay Andriamanitra tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay. Ianao Andriamanitra dia tsara ary mpanao ny tsara. Aoka Tompo ity fotoana ity Andriamanitra, ampitombo ny fivelaran'ny fahitanay ny fahatsaranao indray, ampitombo ny fahitanay ianao, fa ianao dia mendrika indrindra, avo indrindra, tsy miova, loharanon'ny fitiavana, ary ny lohalika rehetra dia natao andohalika anatrehanao Andriamanitra. Eto izay Jesosy tsy ady ho an'ny tenanay, eto izay Jesosy tsy hitady ny an'ny tenanay ny tombonao anay Andriamanitra. Izay mahatonga anay Andriamanitra samy ankohaka eo anatrehanao, satria tsy misy afaka ireharehanay raha ny momba anay Andriamanitra, fa tokana ny reharehanay dia ianao Jesosy. Raha vao tsy eo ianao, tsy misy vidiny izahay. Raha vao tsy eo ianao, dia potika ny fiainanay Andriamanitra. Mitsaoka mitsaoka, ampanekeo an' Jesosy ny momba anao rehetra, ampanekeo azy ny momba anao rehetra. Tena mihitsy hoe Tompo ito androany, mietra eto anatrehanao androany Andriamanitra, manaiky ny fahalehibiazanao Andriamanitra. Tsy manana ny teny entina mandroso akory aho e, tsy manana ny saina mba ampivoatra fa miankina aminao, miankina tanteraka. Aleluia. Jesosy minanao
Ndotikiteka mafbe Juan Jesus androany. Alléluia. Alléluia. Ndotika iorakoraka mafy be eo amin'ny mpanjaka ny mpanjaka. Ndotika mifotsika manontolo. Velona Jesosy. Alléluia. Tsy afaka tampoko ny fanirinanao omenoreny voko olavana. Veritsika ihany. Tsy afaka ampoko ny fanirinanao omenoreny voko olavana. Ovany milanitra ny tanao dia mitenena amin'Andriamanitra. Tompony etaetako anao ato boky dia mihoatra lavitra noho ny etaetan'ny tany karakaina fipaika ny andony maraina. Maniry anao fatratra ny foko Andriamanitra. Ny ato anatiko tia andreny feo avy aminao. Aoka ny fanamarana rehetra ho marina eo amin'ny fiainako. Ary aoka iseho eo amiko ny voninahitra ao. Aza vela isy Andriamanitra eo sakana na elanelana tsy andrenesako anao miteny amiko androany. Fa le teny tokana avy aminao no iriny foko anapaka ato anatiko anjaka eo amin'ny fiainako. Mba ho mpiainy mpakatony teninao ane afa tsy ho mpiainy mpanadino ka mitaka ny tenako. Mitenena Jehovah fa ianao zahay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ndao tsikity atanana mafy be ho an'Andriamanitra. Mirasoanao azo toerana eo am-pandrenesana ny tenin'Andriamanitra. Amen. Miaravantsika mianakavy indray ty zoma hariva mafinanitra ty fotoana ifandraisantsika amin'ny karazana fampaherezana inoko fampijoro ny finoantsika sy andehanantsika ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra indray. Nalazalaza tato ato ny beraka, zany hoe niresaka mikasika momba ny tsodranon'Andriamanitra. Ny beraka dia tsy le teny mpaminanina sy fikasana raisinao amin'ny amen satria inonao tsy reny le izy, fa lay teny tsodranon'Andriamanitra nomeny any Adama very tao edena fa hita tamin'ny olo ny fanekena tany amin'ny dezera na tany efitra. Rehefa very tao edena miberaka satria tsy nanaiky i Adama, dia tany amin'ny dezera no nahitana ny beraka satria tany nahitana olona anankiray tao hoe Abrahama nakato an'Andriamanitra. Andriamanitra tsy very ndrehetra fa very toe-po izy tao edena, fa fony Adama nakato an'Andriamanitra sy nandeha tao amin'ny programa an'Andriamanitra dia nety ny zavatra rehetra. Vao nandan'Andriamanitra Adama ny zavatra nitranga. Inona ny zavatra nitranga rehefa nandan'Andriamanitra Adama? Lasa very ndrehetra izy. Maniry anao raha-pitso mba hiveriny eto amin'ny fotoana ny fandraisana, fa ty valim-panontaniana ty satria be dia be nareo nametraka ty fanontaniana ty. Inona pasteur le Nefilima zanak'olona sy zanak'Andriamanitra? Inona marina izy io? Dia inona ny fandraisana amin'ny fahatongavan'ny tompo sy ny fandraisana par rapport ny zavatra rehetra niainan'ny olona nanomboka tany amin'ny Genesis mandrapatonga ny amin'ny Apokalypsy sy ny fiverenan'i Jesosy zay tsy hoela fa miomantsika nitsena sady zany dia ho hitantsika raha-pitso ny tsy ambaratelo miafina ao ambadika zay fanontanianareo zay telo amanefatra le fanontaniana miverina foana fa hoe zahako ho azavainy indray mandeha le izy. Amen. Misaotra antsika aloha mahatoky ao anatin'ireny fampianaran'ireny dia mbola
misisika fontsika ny androso alala bebe kokoa ny amin'izany androany jery manokana mikasika an'io hoe ahoana ny fisehoan'andriamanitra io amin'ny fatateran'ilay zavatra ilain'andriamanitra sy takiny amiko sy aminao mba hampahazo aina azy miasa amin'ny fiainantsika. Ny Timoty faharoa bokin'ny Timoty faharoa aleloia toko faharoa ny andininy fahatelo ka hatramin'ny andininy fahafito ozy izy ny apôstôly Paoly miaraha miaritra ny mafy amiko ianao tahaka ny miaramila tsara ny Kristy Jesosy. Ny miaramila manafika dia tsy mba misy maningo tena tamin'ny raharan'izao fiainan'izao mba hahafaly izay efa nifidy azy ho miaramila. Ary raha misy manezaka amin'ny filalaovana dia tsy satroana satroboninahitra izy raha tsy manezaka araka ny lalàna. Fa ny mpiasa tany izay misasatra no tokony voalohany handray ny vokatra. Dinio izay lazaiko fa omeny tompo fahazava-tsaina ny amin'ny zavatra rehetra ianao. Afatry Paoly io tamin'ny Timoty zanany. Eto Paoly te hanaitra fa ny fanomponan'Andriamanitra tsy miorina ao anatina toe-po mahatsapa fa mila n'Andriamanitra fotsiny. Mila n'Andriamanitra fotsiny manoloana ny zavatra ain'Andriamanitra atao sy vitan'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Betsaka ny olona mitady an'Andriamanitra mba noho ny olana mba hovahana. Mivaly olana dia tsy miseho ihany le fiorenam-panasy le hafanana ao an'Andriamanitra satria tsy nankinin'Andriamanitra ny fahamaliny anao na tsy fahamaliny anao ny firehetanao an'Andriamanitra. Fozy izy ny apôstôly Paoly tamin'ny Timoty miaraha miaritra ny mafy amiko. Ny miaramila dia mila manam-pahasaina ijoro ao anaty fiaretana miaraka amin'Andriamanitra. Tsy conditionné ny zavatra ilaina ny fanompontsika an'Andriamanitra fa raha izany dia reraka eny an-dalana foantsika. Afaka hanampy ianao amin'ny fotoana rehetra nefa Andriamanitra fa misy condition napetraky ny tompo atomombana an'izay programa mpanehoana ny heriny izay misetrasetra ara-panotronana eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray mahafeno andreto fepetra reto. Voalohany miberaka an'Andriamanitra ilay tsodrano izay nomena ny Adama mahasari-piaro azy. Averiko mahasari-piaro an'Andriamanitra io tsodrano satria io tsodrano tsy nomen'Andriamanitra ny Adama vokatry ny finoany an'Andriamanitra fa tamin'ny Adama nantsoan'Andriamanitra. Averiko tsara tamin'ny Adama nantsoan'Andriamanitra namboarin'Andriamanitra ho ao Edena. Edena dia toeran'ny fahafenoana. Edena dia toeran'ny fahafenoana, toeran'ny fahatsarana. Namantambony ny Adama. Tsy mbola nanatsafidy Adama hitsafidy ny ratsy na halala ny ratsy fa ny natao amin'ny fahatsaran'Andriamanitra no nitsofon'Andriamanitra rano hoe manjaka azy sy manapa amin'ny zavatra rehetra. Dia tiako fantatrao fa io beraka io niasa teo amin'ny fiainan'ny Adama le izy, namaly teo amin'ny fiainan'ny Adama le izy. Zay no nahafahan'ny Adama nitandrina sy niasa ny Edena na nafatsilotsaina tamin'izany fotoana izany no fampiresaka ny biby sy ny olona, fankazo teny ny biby sy ny olona. Biby rehetra atao amin'samy mihaino ny Adama dia maheno azy dia mamaly azy. Zay no natonga ny Eva tao Edena rehefa niresaka tamin'ny menarana. Raha vehivavy no tonga dia ory Adama ny teny le menarana fa viandendry Tsy zany ny ao anaty Baiboly fa mifampiresaka menarana sy Eva tsy taitra Eva. Tsy taitra Eva satria efa mifampiresaka mifankahalala sy mifankahazo ny olona sy ny biby. Fa rehefa niaisotra le beraka le tsodran'Andriamanitra mahasari-piaro azy io no mahatonga n'Andriamanitra mamangy ny Adama isan-kariva. Zany hoe ny fanotronana dia mahazo aina eo amin'ny fiainan'ny olona manana ny tsodranon'Andriamanitra. Averiko io tsodrano tsy le tsodrano omena ao anatin'ny tenin'Andriamanitra hoe mino an'izany ve ianao dia manao amen ianao. Raha mino dia miantra aminao le izy, na manao tsy amen ianao dia tsy mitrangy amin'ny fiainanao le izy. Tsy mila ny avian'ny amen anao io tsodrano fa io tsodrano niasa ho azy ho fiainan'ny olona rehefa maro toerana ny fankasitran'Andriamanitra ny olona amin'ny fandehanan'ny olona araka ny sitrapony amin'ny fankatoavan'ny olona n'Andriamanitra. Todro tsara ny tananao raha maheno hainao. Zany hoe ny seza fiandrianan'io beraka io dia ny fatateran'ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray. Zany no natonga n'Andriamanitra nitady olona pakato azy satria io tsodrano very tany amin'ny Adama io tian'Andriamanitra veriny eto tany, very teo amin'ny olona le izy dia tian'Andriamanitra ho veriny eo amin'ny olona le izy. Hitantsika angamba ny tantaram-piainan'ny Abrahama
fa rehefa nakatoan'andriamanitra abrahama ka ny zan'andriamanitra toetra ny fony na fony hatramin'ny zanany lahtokana ho atao fanatitra ho an'andriamanitra dia ninina tamin'ny tenany andriamanitra hoe tsy nahita olona loatra tia indray aho fa raha very tany amin'ny adama ilay izy hitako aty aminao ilay izy ry abrahama. dia zao io tsodran'ny abrahama io nahatonga ny abrahama niavaka tamin'ny olombelona rehetra satria rehefa very teo amin'ny adama le fahefa-panapahana an'izao tontolo zao dia naverin'andriamanitra tao amin'ny abrahama le izy. ary tatsika izany hoe bokon'ny romanina toko faefatra ny 9:17 misy lalina kely fa misy zavatra tiako zavaina amin'izay orina an'izay fa aoko tsika rehetra naraka tsara hatramin'ny farany. Romana toko efatra 9:17 fa tsy lalàna fa fahamarinana amin'ny finoana nahazahoan'ny abrahama sy ny taranany ny teny fikasana ho mpandova izao tontolo zao izy. Zany hoe zao tontolo zao dia nomanin'andriamanitra ho lova ny abrahama sy ny taranany. Zany hoe miresaka mikasika momba ny taranaka eto andriamanitra rehefa io beraka io tsy omena ny olona rehetra fa olona tokana ihany nomena azy. Zany hoe fanekeny fanaovan'andriamanitra amin'ny olona tokana. Rehefa lasa ny abrahama io fitahiny io dia lasa fitahiny abrahama vokatry ny fijoroany abrahama. Rehefa no fanekena ara-taranaka amin'izay andriamanitra irécupéré ny olombelona zay very vokatry ny tsy fankatoavany adama dia zao ny zavatra nitranga. Io beraka avery tamin'ny adama io no tian'andriamanitra ho averina amin'ilay adama faharoa Jesosy Kristy ilay adama faharoa zay tonga amonjy sy anangana taranaka vaovao zay le olom-baovao ny olona ao amin'ny Kristy. Alleluia. Mba ahatonga ny planina sy ny programan'andriamanitra ho tanteraka eto ambonin'ny tany indray amin'ny fataterahany famonjena ny olombelona. Dia ahoana ny fitsehoan'ilay izy? Tsotra ilay izy. Vokatry ny fatokiny Abrahama dia ninin'andriamanitra fa amin'ny alalany no hitahina ny taranaka rehetra eto ambonin'ny tany. Dia jereo tsara i Abrahama tonga dia nesoron'andriamanitra tsy ho ao an-tranony rainy sy ny fianakaviany fa tonga dia nalefan'andriamanitra any amin'ny dezera. Zany hoe andriamanitra tsy niara-ny aina tamin'ny olona tao an-tanàna satria betsaka ny taranaka adama miodina fa andriamanitra nampisitaka ny Abrahama ho any anefitra mba ahafany hoery io misetrasetra eo amin'ny fiainan'ny adama raha very tao a edena le beraka dia hita tany anefitra ny fitarafana ny fiasan'ilay izy teo amin'ny fiainan'ny olona mahatoky anankiray atao hoe i Abrahama. Ahoana moa fisehoan'izany? Tsotra le izy. Rehefa nijory Abrahama nahatoky dia nitaranaka Abrahama manondro ny olona anankiray zay avy amin'ny Abrahama no hitondra le beraka eto ambonin'ny tany. Zany hoe le tsodranon'andriamanitra ho an'ny taranaka Abrahama sy ny mpandovo zany amin'ny finoana an'ilay andriamanitra tokana sady tonga olombelona nanao fanekena tamin'ny Abrahama ho nanaiko tonga fianakaviany Abrahama. Resaky ny ariva andriamanitra mamangy any Damaseva ao amin'ny Genesis 2:20 andriamanitra namangy any Abrahama andriamanitra ray zanaka fanamasina. Tamin'ny fotoana nanolora nahatonga ny Isaka tao amboaka dia andriamanitra mihitsy namangy any Abrahama so tamin'ny endriky ny anjely izy niditra tsetra tao tokantranony Abrahama izy misy programa tiany atao dia lasa sakaizany Abrahama lasa kaikiny fony Abrahama zany hoe niverina tanteraka ny fihavanan'ny olona sy andriamanitra zay very tao amin'ny adama dia hita tao amin'ny Abrahama. Ataovy amenna moa e. Dia hoazavaiko amin'izay fa hiditra lalindalina kokoa amin'izay zavatra nitranga tao anatin'ilay izy ry havana dia nahavariana satria rehefa nanao fanekena tamin'ny Abrahama andriamanitra dia lasa nijoro vavolombelona andriamanitra tamin'le taranaka avy amin'ny Abrahama io hoe izy no andriamaniny. Zany hoe ny olona mitondra ny beraka io no hijoroan'andriamanitra vavolombelona fa olony fa tsy le olona no mijoro vavolombelona fa andriamaniny andriamanitra. Zay le izy tsy hainao mijoro fa manana andriamanitra ianao fa izy andriamanitra mijoro vavolombelona fa azy ianao. Dia jereo tsara rehefa afaka tao amin'ny Abrahama itsodrano dia ozy andriamanitra hoe zany andriamanitra Abrahama. Rehefa niampita tamin'ny Isaka itsodrano dia ozy izy hoe zany andriamanitra Isaka. Rehefa niampita tamin'ny Jakoby io dia ozy izy hoe zany andriamanitra Jakoby. Reo le patriarky voalaza fa nitondra n'le tsodrano very tany amin'ny adama fa nijoro tamin'ny fatokiny Abrahama dia lasa izy sy ny taranana nandova ny teny fikasana mandrakizay. Andriamanitra nefa ozy izy ny boky Galatianina andriamanitra ozy tsy nanondro an'i Isaka ho lay vo avy amin'ny Abrahama fa nanondro an'i Kristy izy ho lay vo avy amin'ny Abrahama. Andriamanitra zany manana tanjona amin'ny fanatanterana an'ilay planimpamonjena amerenany eo amin'ny fiainan'ny olona zay very tany amin'ny adama mba ho tonga fanapahana ao anatin'ny olona zay tena manana an' Jesosy tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Ahoana ny fisehoan'ilay izy?
zavatra nitranga dia tsotra. Patriarika anankitelo, ny anankiray mahatoky fa tsy intègre, tsy mahitsy. I Abrahama mahatoky be fa tsy nahitsy, fa nisongadina tamin'ny finoana izy. Tsy mahitsy izy satria nahoana? Hitantsika ny tantaram-piainan'i Abrahama fa tsy nambady tokana izy. Isaka indray intègre, mahitsy fa latsaka tamin'ny ara-panahy. Nahoana natonga ny teny hoe latsaka tamin'ny ara-panahy Isaka? Satria nino an'Andriamanitra Abrahama Isaka fa tsy fantany ny asaribidiny zavatra netiny avy amin'ny Abrahama. Zay no natonga n'Andriamanitra nijoro vavolombelona napahafantatra azy hoe misy fanekeko tamin'ny Abrahama ao anatinao. Noho izany io fanekeko tsy mitady tany lonaka ambolena fa mitady tany maina avokatra. Ino tsara le fipetraka izy a? Ataovy tsara raha manaraka tsara nareo. Zao ny zavatra nitranga. Isaka dia intègre satria nahoana? Tsy nanambady maro io sa nanambady tokana. Rebeka ihany ny vadiny ao anaty baiboly fa tsisy akoatr'izay. Jakoba koa patriarika fa Jakoba indray manana fahatsoloana izy ny amin'ny asaribidiny ny ara-panahy saingy tsy intègre koa izy satria sady namitaka izy nanambady maro. Zany natonga ny Isaka rehefa manomboka manao fanoharana ny amin'ny Isaka Andriamanitra dia maneho ny imageny Kristy izy, imageny Kristy satria mahafeno an'le fepetra ilaina amin'ny fisehoana eo amin'ny nofo Isaka fa moins ara-panahy dia tsy maintsy tsy feno ireo fepetra ireo raha tsy ireo ny fahafenoan'ny toetrandreo patriarika anankitelo ireo maneho amin'Andriamanitra fa zany nanovany ihany na ho tonga ohatr'izao, zany tao ambadika ihany na natonga ohatr'izao satria iny le tsodrano iny nijoroan'Andriamanitra vavolombelona hoe nisy accompagnement an'Andriamanitra tsisy idirany tamin'ny fonondreo olondreo ny fombany azy. Zay le atao hoe hotronona tsy marety ka ho an'Andriamanitra. Ndao tsika hiditra lalandalina kokoa. Ahoana ny fipetraka le izy pasteur Rodolphe? Tao Gerara ty Isaka ty. Fa nisy mosary indray tao amin'ny tany. Afa-tsy ilay mosary voalohany fony fahavelomin'ny Abrahama. Ary Isaka nakany amin'ny Abimeleka mpanjaka ny Filistina tao Gerara. Ary Jehovah niseho tamika hoe aza midina any Egypte ianao mitoera eo amin'ny tany izay olazaiko aminao. Mivainy any eto amin'ity tany ity ianao dia ombanao sy hitanao fa ianao sy ny taranakao no omeko reto tany rehetrareto ka hotoviko ny fianianana izay nataoko tamin'ny Abrahama rainao dia maro ny taranakao tahaky ny kitana eny amin'ny lanitra ka omeko ny taranakao reo tany rehetrareto ary ny amin'ny taranakao no hitahina ny firehetra ambonin'ny tany satria efa ny feo ako Abrahama ka nitandrina izay nasaiko ny tandremana dia nididiko sy ny teniko ary ny lalako. Ary Isaka dia nitoetra tany Gerara. Inonareo tsara ne? Isaka tsy nafantatra fa mosarena ny tao Gerara, maina ny tany. Dia mozy izy ohatran'ilay olona taitra eto Gasikara reny andao any France tsy mety tsonito. Azonareo hoe mipetraka ilay izy? Andao any France fa tena tsy mety tsonito. Andao any Canada fa tsy mety eto, tsy tafavoaka ny gasy. Mahandry tsika mosary ny tany. Dia ino zavatra nitranga? Nahita ny olona nikoropaka andeha tsoko atao Gerara izy dia nangorony entana koa andeha. Toy Andriamanitra mibeoraka tsy any amin'ny Farao, mibeoraka tsy eo amin'ny Abimeleka, mibeoraka tsy any amin'izay verinao fa manina sy tany mahiratra fa mibeoraka ao anatinao. Aza mitsokana mikoropaka anaraka amin'ny olona tsisy beoraka fa ho hafa beoraka any. Mitoera eo amin'ilay mosary hitany masonao fa le zavatra ao anatinao mahavita mamadika ho fahavokarana ny fahamainana. Alleluia. Hitanareo ny tsy fifantohanao amin'ny asaribidiny izay efa nomen'Andriamanitra ny atonga ny masonao herikerika any amin'izay zavatra tiany devoly hitariananao any ivelany. Fa raha mifantoka ianao ny asaribidiny zavatra efa nomen'Andriamanitra ao anatinao dia ianao ny teny hoe sanatria amiko ny horaraka fa nininona zavatra hitany masoko mifanohatra amin'izay zavatra mitranga ny heveriko fa mety vitan'ny Andriamanitra atao anatiko manova an'izany ho tonga dinga voninahitra tsara lavitra. Amen. Ozy izy Andriamanitra mipetra eto ianao. Zao no izy tsy ny mosary hitany masonao ny tonga no ilazanao fa maina koa ianao fa manana ny rehetra ianao no ny fanekena. Teto Andriamanitra raha ny tena tokony ho izy tsy tokony hanakana ny Isaka tsy handeha any Egypte satria Andriamanitra tsy miditra amin'ny fanapahan-kevitra sy safidin'ny olona fa rehefa andeha ny olona dia avelan'Andriamanitra mandeha
fa tsy maintsy nijoro Andriamanitra satria nanana fanekeny ijoroana izy iazonana ny Isaka satria misy fanekeny tamin'ny Abrahama zay le fatokiny Abrahama efa nijoro Andriamanitra ho azy sy ny taranany mandrakizay. Halleluja. Nolny amin'ny Abrahama kosa izy te mijanona ianao eto fa zano Andriamanitra Abrahama rainao. Wow, taitra amin'izay Isaka dia mipetraka teo amin'izany tany zany izy. Dia hitantsika fa nielona ny tompo tany sy ny mpanjaka izy. Ny mpanjaka lasa nindram-bola tany aminy, zany hoe nisetrasetra lehibe rakata ao anaty fahamainana ary tiany Andriamanitra ho asehony Isaka fa tsy izay mampandositra ny olona no tokony hampandositra azy fa rehefa mihaino ny feon'i Jehovah Andriamanina izy na eo amin'ny tany maina aza misy fahavokarana ihany. Zany ry havana nalanja ny teny akatoavina vokatry ny fijoroan'ny olona anankiray manaiky ho tarihan'Andriamanitra. Ary androany tiako fantatrao fa ngaza ihany fa maninona Andriamanitra niala tao amin'ny tanin'olona be diaibe, tsy any amin'ilay olona be diaibe sy fiarahamonina be diaibe no nitahinany Abrahama, tsy tany amin'ny tany mahavokatra be no nitahinany Isaka fa tany amin'ny toerana misy mosary. Zao ny tena marina fa nirian'Andriamanitra ny te hiseho eo amin'ny fiainan'ny olony rehefa tena tanteraka ny fiakinan'ny olony aminy. Ndao ny antsika hijery kely an'izay tantara izay. Egypta moa dia symbole anehoana foana ny hoe ohatran'ny fanambiana ny tany tamin'izany, ohatran'ny hoe resaka momba ny fanambiana ny atao tany Egypta. Dia Isaka saky aloka ny Egypta. Moïse tamin'ny fotoanany niaina tao Egypta mihitsy ny sitraka an'izany fahavokarana izany tao tokantranon'ny Farao. Ary nisy fotoana moa zanak'Israely tamin'ny andron'ny Josefa nialoka tany Egypta, zany hoe tamin'izany fotoana zany ohatrany hoe any Canada, any Vancouver, any ataontsika hoe zay moa le toerana mahafinaritra, any États-Unis izay fantatra hoe toerana faran'izay tsara sy raitra, ohatra zany Egypta tamin'izany fotoana zany. Dia ny olona rehetra zany te hoany daholo. Eto jereo ny Exodus toko 4 ny 2:20 mijerentsika kely vetivety ka hatramin'ny 2:4. Ary lazao amin'ny Farao hoe zao nolazain'i Jehovah zao nolazain'i Jehovah zanako lahy matoa Israely, koa efa nolazaiko taminao hoe alefaso ny zanako mba nompo ahy fa efa nandatsy handefa azy ianao koa indro izaho amono ny zanako lahy matoa. Ary no niteny an-dalana tao amin'ny fandrimba iny izy dia nitsenahy Jehovah ka nitady hamono azy. Teto zany ny zavatra nitranga dia zao eo 2:20 ka hatramin'ny 2:20 ihany ny ran'Andriamanitra ho any amin'ny Farao Moïse dia teny hoe avoay ny oloko anompo ahy aiza any anefitra. Le fahamainana any anefitra tsy dia volony naniraka ny zanak'Israely hoe mandana any anefitra, fa Andriamanitra naniraka ny Mosesy amoaka ny zanak'Israely ao Egypta ho any anefitra nompo azy. Fa maninona no any anefitra? Tian'Andriamanitra hisitraka ny fiangonana, ny fahitana le fahamatsiana tsy hitany tao Edena amin'izay fotoana izay, azo-tsapahitana ny fisehoan'Andriamanitra eo amin'ny olony rehefa tanteraka ny fahafenom-piankinana aminy. Dasaloha mazavaiko ladalina kokoa. Andriamanitra eto no teny tamin'i Mosesy avoay ny zanak'Israely anompo ahy ho any anefitra. Ny tontolo mety hanompondo zareo anao izy Andriamanitra tsy ao Egypta fa any anefitra. Lavin'Andriamanitra ny fanompoana ao Egypta nefa azo atao. Nandà Farao niteny hoe aleo tsy alefa any anefitra nareo fa ataovy ao gosainao daholo zay zavatra tokony ataonareo dia mivavao fotsiny fa tsy mahazo mivoaka nareo. Tsy namoaka izy dia izy Andriamanitra rehefa tsy hamoaka ny lamatoko Israely, rehefa tsy avoakanao Israely dia zao lamatoanao no aringako. Zany hoe sorena mihitsy Andriamanitra rehefa nihazonazy tao Egypta, fa maninona Andriamanitra tsy mety midina ao Egypta mihitsy ho an'i Israely, fa tsy maintsy any anefitra ny rendez-vous anafahan'Andriamanitra ny Israely sy amatsian'Andriamanitra ny Israely. Inona ny antony? An'ilay fanompoana nandrasan'Andriamanitra azy. Teteny aminao maro amin'izao ny mpanompon'Andriamanitra no manompo azy any Egypta. Imagine fiangonana amin'izao io.
tsy any Egypte ny rendez-vous fa ny anefitra. Mila miala ho Egypte ianao. Sa hivoaka ho any anefitra mba hiditra sy hamakivaky an'le efitra ahafahanao misitraka ny fanotronan'Andriamanitra. Any anefitra ny onanao amin'ilay Andriamanitra tokony ho tomponao. Ny antony, any anefitra tsisy distraction, tsy misy misarika fifantohana sy mampierikerika anao zany any anefitra. 100% ny tany fifantohany any anefitra. Andriamanitra tsy nameranao hanompo azy any Egypta kanefa ianao mbola eo am-panompona amin'ny Farao ihany. Tiany Andriamanitra ho Israely ihany no mpanapaka anao. Raha any Egypta ianao dia tsy misy fifantohana zany ny zavatra mpanaovy Farao anao, fa andevozony ao ianao voalohany. Rehefa tsy manan-javatra ianteherana ianao dia manomboka mifikitra 100 isan-jato amin'Andriamanitra. Zay ny mahatsara ny dezera. Any tsisy mpivarodampo, tsy mahita ny fitombon'ny akanjony amin'ny tenany ny olona raha tsy tany anefitra. Tsy mahita miaina ao anatina kiraro miaina ny olona raha tsy any anefitra. Tsy ahita fitahiana mana misokatra avy any an-danitra ny olona raha tsy any anefitra. Noho zany efitra iorana amin'Andriamanitra. Ny fiasan'ny saina any Egypta tonga anao zay azahoanao avy amin'ny effortnao sy ny fisainanao. Ary ny fanahiana atiro any Egypta fa tsy ilaina ny anefitra. Tonga dia tsisy fanahiana rehefa ny anefitra. Satria nahoana? Na manary-tena ianao rehefa mandeha ny anefitra zany. Fosy Andriamanitra ao anatin'ilay fanary-tena lanjan'ilay fanolora-tena mety amiko. Tsy marety ao an'Andriamanitra. Satria ilay endriky ny fanary-tena midika fandava-tena. Mandaha-tena ianao. Mandaha-tena ianao sa makivaky désert. Any tsisy eritreretanao inona no aniko na inona no sotroko. Fa zao iantehitra ianao amin'ny fitarihan'Andriamanitra Mosesy eny anefitra. Zay natonga an'Andriamanitra satria tsisy tontolo ifaninanan'izany azo hanina mihoatra ka anangombe. Hitanareo le toetsaina tia manangombe, toetsaina tia mihevitra ny tena, be fanahiana rehetrarehetra io. Fanompoana any Egypty. Inanao any anefitra. Fa zay tondran'Andriamanitra anao dia mampifaly anao. Amen. Teo izy Andriamanitra, zany no misaina zay tokony ho sainy. Satria navotsiny any Egypta ny zavatra rehetra fa nandrosany any efitra izy. Hosokafako ny lanitra ho ahitiko ny mana tsy marety akao an'Andriamanitra. Halleluja. Any anefitra no toeran'ny sedra ijoronao anatin'ny sekoly ny fiankinana amin'Andriamanitra tanteraka. Mba tonga anao tsy ho tonga ho amin'ilay hoe rehefa misy olana dia tsy manompo an'Andriamanitra ianao. Na hoe rehefa tsisy olana voanompo an'Andriamanitra ianao. Tsisy condition ny fanomponao an'Andriamanitra ny anefitra. Amin'izay tsy voaka amin'ny vavanao tsony le teny hoe mbola manan-javatra hafa maro atao ianao fa tsy afaka andeha hanompo an'Andriamanitra satria tsisy nininona zavatra ataonao zany any anefitra ankoatra ny miandry ny tanan'Andriamanitra. Misy olona eto tokony hitehaka mafy ho an'Andriamanitra. Amen. Andriamanitra te hitanao manompo azy, tena mazoto manompo azy amin'ny fonao manontolo. Zay ny antony io désert io. Ao vetsika. Ozy izy Andriamanitra, any anefitra ny oloko manompo ahy. Ahafahanao mifankahita amin'ny heriny, ahafahanao mifankahita amin'ny fahaiza-manaony, ahafahanao tena mifanatrika amin'ilay Andriamanitra tao edena tsy hitanao ny tany efitra iarahanao aminy. Marina, le fifikirana tamin'Andriamanitra tao edena tao anaty fitobahana nampipika ny sain'ny Adama. Fa le fifikirana amin'Andriamanitra tany anefitra tahaka ny Abrahama nampiraiki-potaminy tamin'Andriamanitra. Noho zany rehefa tsy hita tany edena dia récupérable ny anefitra. Tsy marety akao an'Andriamanitra. Efitra ny lalana. Anefa ianao ara-piakinana tanteraka amin'Andriamanitra. Zay no mahatonga ny zanak'Israely lasa nahita mana. Fa ahoana ary ty tantara ty Andriamanitra saka mamaky ny boky Nomeria, Exodus sy ny karazany mahita hoe fa maninona ny zavatra ohatr'izany tamin'izany. Dia nanontany an'Andriamanitra mihitsy hoe fa maninona taninao nanome papelika avy anaty ranomasina zany hoe tsisy ala teneny hoe andao aloha tsy vavaka amin'Andriamanitra, tsy hanompo an'Andriamanitra fa andao aloha dia tady papelika fa izy roa misy ala azo iazana. Fa zao tany aisy efitra be fotsiny tsotrao dia ozy Andriamanitra, papelika mampitomany anareo. Dia aleo fa anesy papelika avy any anaty ranomasina ho anareo. Vao ndresako teto zay tamin'ny heriny.
no zany Andriamanitra capable amin'ny zavatra rehetra mampamorona azy fa tsy hitany zanak'Israely no maha izy azy an'Andriamanitra raha tsy tany anefitra satria eo amin'ilay sakatsakana mihitsy Andriamanitra ny manao lalana, eo amin'ilay tsy takatin'ny saina Andriamanitra ny maneho fahagagana, eo amin'ilay mahavery hevitra Andriamanitra ny maneho fa mbola pahary sy manana ny rehetra azo ataony amin'izany izy. Halleloia. Hitanareo amin'izay ny problème amin'Andriamanitra. Ny problème amin'Andriamanitra tsy hoe ny toerana misy ianao ny ratsy, fenao tsy mifankahita amin'Andriamanitra, vokatry ny tsy fanekena ao anatinao ho tefen'Andriamanitra aneo ilay fanehoam-piankinana tanteraka aminy. Manko fiankinana amin'ny Andriamanitra. Zay dia mahatonga Jesosy mitendry tafasaraka amiko nareo tsy mahay manao na inona na inona. Mila miankina amin'Andriamanitra. Tena akaikinao mila miankina amin'Andriamanitra ianao. Miankina tsara amin'Andriamanitra, miankina tanteraka amin'Andriamanitra. Amen. Andriamanitra tsy te hahitanao amin'ny teny hoe avy aminao ny zavatra rehetra, fa te handreny vavanao izy teny isotra azy hoe tompo tsisy nininona avy amiko fa avy aminao daholo ny zavatra rehetra. Ary lizy tsy amboamboariny. Fantatrao mahatonga ny olona anankiray mirehare amin'ny zavatra ananany dia satria misaina sy mihevitra izy fa vokatry ny fahaizany natonga azy nay nanangona be dia be. Fa rehefa ianao no misaina fa Andriamanitra no mampahita fitianao, ninina hery omena zavatra azonao dia vokatry ny hery izay omen'Andriamanitra anao, dia tsy saina mihitsy ianao eritreritra hoe ny zavatra rehetra dia ho fininao anao daholo. Atsangano tanan'izay miaina fa malalaka be mifonao mizara amin'izay tokony izarana azy. Mihaino avy ianareo sa tsy mihaino? Ny antony dia tsotra, fantatrao fa tsisy ninina avy aminao fa avy amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Nampianatra mihitsy ny tompony teny hoe zay toetra anankiray izay tsy avy amiko izay. Andriamanitra te hitanao miankina amin'ny tanteraka. Ny olana amin'izao dia betsaka mpanompon'Andriamanitra tsy miankina amin'Andriamanitra firy-tsony zany. Mihevitra izy fa ny zavatra rehetra dia tanteraka eo amin'ilay saina nomen'Andriamanitra azy daholo. Ny herin'Andriamanitra dia mahazo aina sy mivelatra kokoa eo amin'ny olona izay tena maneho fanehoam-piankinana tanteraka amin'Andriamanitra. Tompo, ankiniko aminao. Tsisy fanahiana fa tonga dia hoe ankiniko aminao, apetrako aminao. Zany tsisy idirany vaovao reny sofinao, zavatra mitranga manodidina hitan'ny masonao, fa ny fonao mihitsy ny mahalala fa za tsy Egiptianina fa za zanak'Israely. Halleloia. Ka na mamaky hevitra aza misy mana foana ny miandry any. Amen. Tsy valibavaky ny zanak'Israely ny andro rahona mandritry ny andro ialofandry zareo eny an-dalana, ary tsy valimbavaka ny koa ny andro afo mandritry ny alina ahitany izay lalaka-lehany. Noho izany na andro na alina zany teo foana ny fiainan'Andriamanitra fa taizany nahitana an'ilay andry afo amin'ny alina iarovana azy any anefitra nomen'Andriamanitra izy rehefa tsisy jiro izy. Ianao ty amin'ny ville miasa saina amin'ny délestage, ry zalany anefitra andry afo amin'ny alina gratuit, tsy aloha omen'Andriamanitra azy maimaimpona ny ainana any anefitra, fa zao aloha mila manaiky ianao ny formation any anefitra. Satria ny formation any anefitra amola volananao mba anana kalitao-piankinana amin'Andriamanitra, tsy hoe hitombony fononao fa hitombony maridefim-pahatokina nananao an'Andriamanitra mihoatra lavitra noho izay azonao inona an'Andriamanitra. Halleloia. Fantatrareo, rehefa tena manompo an'Andriamanitra ny olona anankiray ka mahalala azy dia tsy manan-javatra hafa ifikirana izy amin'ny fony akoatra an'Andriamanitra, satria misitraka ao anatin'ny fony ao ny fahatsapany, ny fahatsarany fahafelon'Andriamanitra eo amin'ny fiainany. Amen sa tsy amen? Nanome fanoharana kely any Zakaiosy ahako nisy fotoana, ho azoko verina kely le izy. Amin'ny Luka 7:20 tantaran'i Zakaiosy. Luka 7:20. Verinantsika kely Zakaiosy sy ny famangin'ny tompo azy manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafolo. Jereo fa Zakaiosy dia niantehitra tamin'ny vola sy harena tanteraka. Karazan'olona teo amin'ny ville ny vankin'Andriamanitra. Zao zany
Mbola tsy tonga nofo ny teny dia namatsy ny olona ny anefitra tamin'ny fanotronana. Fa rehefa tonga nofo ny teny dia niara-nolona tamin'ny olona tao an-tanàna. Nefa tsarovy fa tsy maintsy misy entrée avy any anefitra idiran'Andriamanitra ao an-tanàna. Zay no natonga an' Jesosy nanomana ny fiverenana ao an-tanàna, tsy teo an-tanàna izy nanomana azy fa tany anefitra. Satria maneo fa le Andriamanitra mitondra ny Israely tany anefitra ihany niditra ao an-tanàna iara-onina amin'ny olona sady naka ny endriky ny nofo aneo ny fanotronany sy ny fanampeny ary ny fanovan'ny olona. Tsy maharety eka ao an'Andriamanitra. Ahoana ary miseho an'ilay izy? Misy olona anankiray tena voafatotra be. Tadio tsara miangavy anareo ny teny zay zaraiko eto mangatamy tombo dia hiaino any an-trano. Manomboa ianao manao pratika an'ilay izy. Raha tsy te ho diso ianao anjara ao anatin'ilay izy dia aza inona fotsiny ilay dia tao amainina mahafinaritra be. Ilay torotenin'ny pastera tena tsy izay ny andrasako aminao. Tsy ilay torotenin'ny pastera ny anjana be na lalina be fa ilay pratika anao andavanandrom-piainana mihitsy. Zakaiosy dia olona niantehitra tamin'ny vola sy harena tanteraka. Nanao izay fomba izy nahazoany tombony tamin'ny fahafetsen-dratsy, tamin'ny fanambakana be mihitsy mampamoretra azy, zany hoe napiatra fahefana izy. Rehefa tena ianao tamin'i Jesosy izy dia natsapa fa Jesosy ny tena fahafenoana. Ay tsy tena le fiainana ny hitany tao amin'ny vola fa le tompon'ny fiainana ny netrany tao atokantranony. Taitra tamin'ny fahatsaran'Andriamanitra Zakaiosy vao nahitan'i Jesosy. Niala tamin'izay ny fikirana izy dia ny vola sy ny fananam-be. Nafo izy zay zavatra nitopoiny teo aloha, nifikitra tamin'Andriamanitra tanteraka izy. Zao zany ny amantaranao fa miankina amin'Andriamanitra tanteraka ianao dia manomboka renao mihitsy ny fahafahan'ny fonao tsy miraikitra moyen sy ny materiel. Mianao avy ianareo. Tonga izy vao nahita an Jesosy, rehefa tena niona tamin'i Jesosy ny olona miova ny toetrany. Zay aloha tonga dia azo antoka. Fa ny ankoatran'izay sinema eny an-dalana iona amin'i Jesosy. Iza mpitady fa mbola tsy nahita. Zakaiosy tena nahita tonga dia niova fiovampo. Zay ny antony mahatonga ampianatry ny tompo be dia be niaraka tamin'ny fanitsana eny an-dalana be dia be satria nahoana tsy manome ilay zavatra mahafinaritra mba tonga ny olona naraka azy. Fa Jesosy nareo konga hiala maintsy ny 12 arakaraky ny antsoiny révélation mampavesatra ny sofon'ny olona tsy te hiala ny fanaony. Miatrika ny fanovana tian'Andriamanitra takina iainany. Manana ny fahatsapana ao anatin'ny fony ilay teny fiainana anova azy ifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Rehefa tonga Jesosy tao tokantrano Zakaiosy ny zavatra nahavariana dia zao. Tonga dia afaka Zakaiosy délivré ny andro nahatongavan'i Jesosy tao an-trano. Nahoana? Fa manino Jesosy ny tonga tao amin'ny Zakaiosy? Tsy tonga izy andondoka ny Zakaiosy. Tsy nahita ny arenany Zakaiosy izy fa mpanan-karem-be Zakaiosy. Dia tonga izy tamin'ny Zakaiosy dia nitokatokafany tao. Ahoana raha zaka? Afinaritra ny trana. Vakio ny baiboly fa tsisy an'izany tao na indray mandeha. Tsisy fanotokafana Zakaiosy mpanan-karena tao. Raha tonga tao Jesosy ka nanao fihetsika hafahafa tao satria namangy mpino mangetaeta-panana. Dia tonga dia vao tonga tao dia naka amin'ny fony satria be voly Zakaiosy. Dia hoy izy Zakaiosy, tia misy anankiray mbola mitovy aretina amiko. Vaky potsiny olona miraradelana mitory ny tompo aza fa voageja amin'ny mamoana. Vaky potsiny. Tsy niovy Zakaiosy. Hitareo ny tena fiovana tsy avy amin'ny fahaizanao mitory fa le fahafahanao amin'i Jesosy mihitsy ny netiny tao amin'ny Zakaiosy na tonga azy afaka. Tsy moral ny netiny fa testimony, témoignage. Eno ilay izy. Jesosy tsy tonga tao amin'ny Zakaiosy mba te hazo kely. Tsy te namana izy amin'ny mpanapaka tsy marina fa tonga izy hidélivrer ny Zakaiosy ho afaka ao anatin'ny tazo-karena. Dia volony tazo-karena matsaravina be ny mijery Zakaiosy. Atahorany ny olona rehetra vao mahita hoe aninona ny tokantrano mpanota raha mba fatany ny ataony io dia tsy hoany izy. Vakio ny baiboly
fa ozy Jesosy andeha ho any satria nahoana mahita etaeta ao anatin'ny Zakaiosy izy za etaeta azy mihoatra lavitra no ny etaetam-bola mbola tsy afaka fa mbola ao fa misy zavatra tsy hainy Zakaiosy ny miala aminy satria nahoana tsy nanome fiadanana Zakaiosy ny fanany an'le izy misy zavatra banga teo amin'ny Zakaiosy angamba mety tsy matory izy amin'ny alina angamba mety manofo ratsy izy angamba misy olona tapaka lalana fa nahodiny dolo ny fananany dia rendretrarehetra iny ampahoriny dia vola izy aminay maraina ny olona rehetra matory Zakaiosy rehetra ny eritreriny any hatramin'ny telo maraina izy rehetra manisa vitsika eo ao ve tsika dia izy inona ary ty mahazo aty zay olany Zakaiosy any anazy fa izy Zakaiosy andeha hitady an'i Jesosy efa zany Jesosy avy any Nazareta zany hony ohatrohatra dia hitan'i Jesosy izy dia jerena fa izy manana ny voninany be iny etretina fa lasa tsy nahita tsy hoe nisy nandanja azy mba hitana satria sady fo izy fa lasa izy nananika aviavy dia ny amboniny aviavy izy mijery ohatran'izao dia hita Jesosy le fony tsy le manetretena dia izy hoe midira fainganao izy fa ho any an-tranonao azy ao dia monomonina dony olona fitsaraham-bahoaka koa sady marary fo fa nahodiny Zakaiosy daholo mifananana Bartimeo raha takiny etra nefa mpangataka ery amin'ny sisiny ery zany hoe tsy isy vola miasapehan'ny Zakaiosy zany na ray milanja ary satria tao ny eritreretra ny fanakinany fony vao tonga tao amin'ny Zakaiosy Jesosy mba saino anie nanana te-pote andray fanomezana avy amin'ny Zakaiosy izy satria mahita hoe manambe Zakaiosy hoe entiny ministerako raha ohatra ka tiany manohana azy etretany ireny le tetsainy ireny za tena hitory any Jesosy rehefa mbola misy mamona fanahy mamona manaraka dia zao ny zavatra nitranga sady tsy afaka Zakaiosy tsy mibebaka vao maiky manamary teny Zakaiosy satria nahita izy fa Jesosy koa kay sahala amin'ny olona rehetra ihany mila vola voafatotry ny mamona oatra anazy noho izany zarany ary mba misy mpaminany mila mety nomeny Zakaiosy anazy daholo eny rehetrarehetra fa tsisy délivrance teo amin'ny fiainan'ny Zakaiosy satria nahita Zakaiosy fa olona mitovy amin'ny ihany Jesosy vao tonga Jesosy mijereny tsy mba taitaitra tamin'ny zavatry ny tany zany mipetraka izy ninona dia ndresaka izy ndresaka tsotra ndresaka tsy le paozin'ny olona zany tokony etiny hoe Zakaiosy ohatra mitady efa izany hao an'ny Zakaiosy tsisy niraharaha iny Jesosy amin'ny Zakaiosy fa tonga izy ho mpanafaka ny Zakaiosy le délivrance tonga dia mipetraka be mihitsiny zanaky Abraham Zakaiosy satria afaka tamin'ny fatorany fitiavam-bola izy sitrana tamin'ny fatorany tombony tsy marina niova fiankinana tanteraka Zakaiosy matoy izy aloha voalohany indrindra tiako ho fantatro nangalatra nanao ny vola ho fiankinana izy sy fahafenoany Zakaiosy nihevitra izy fa ao amin'ny vola ny tena fiainana ny maha olona mifanaperana tao amin'ny vola matonana ao an'izany Zakaiosy fa mahagaga fa taoriny fandalovan'i Jesosy tao amin'ny Zakaiosy tsy hoe vao mainka ny tombony hareny Zakaiosy fa lasa ny atsasaky mifananana avy eo mbola nisy nanonitra avy efatra iny izy dikan'izay tsy prospérité loatra natongavany tao amin'ny Zakaiosy tsy tonga tao amin'ny Zakaiosy Jesosy ampitombo hoe milliardaire vao may avy efatra eno satria sakafo tatao an-tranonao tononikety ho fiadanana Andriamanitra tsy nitetateta nanonona fiadanana tao an-tranona mpangalatra fananana ny zavatra rehetra dia aiza daholo ary tsika kristianina mitady anana ny zavatra rehetra ao amin'ny tompo ty aiza daholo tsy ny tombony areny vao nandalo Jesosy vao may lasa ny atsasany ny avy efatreny mbola nonerana raha ny tena marina ane zany raha ohatra ka tsy niovy Zakaiosy dia nanenina raha ohatra ka Jesosy ny teny ataovy zao dia voavelany elokao zany hoe ny conditionne Jesosy hoe andana omeo ny atsasaky mifanananao malahelo dia raha Jesosy no niteny an'izany dia ozy izy Zakaiosy voarava amin'ny fivoriana hoe fa tianto kokoa no nampandrosoka an'iny tato an-trano satria tsy ampiova azy zany fa vao hita ny fahatsaran'Andriamanitra tao amin'ny Jesosy dia zao tonga dia niendanja sy foana ny fahatsarany vola tsisy manompotompo tokoa na ny ray alany na ny ray nytiny dikan'izay raha tonga eto ianao ka badena mamona foana tsy mety miova mihitsiny tsy mbola tena tomponao Andriamanitra tsy mbola tena manapaka eo amin'ny fiainanao Jesosy ny tena fibebahana marina tsy nila ny takina akory zay nangalarina fanonerana ary eto anie vita ihany ny tany zato taona raha misy fa raha ho avy ny fotoana ho pisy eo ana amin'i Jesosy rehefa avy eo afaka ianao hijery ny olona anankiray voambaka anao izy
teteny ianao hoe voako iny voako kory voko akatso amborodepina fa rehefa hiala eto ianao tsisy voanao zany tsy maintsy iona amin'i Jesosy ianao rehefa iona amin'i Jesosy ianao dia tsy maintsy misy compte rendu ianao mahalala ny marina tsy hoe tsy nahalala akory ianao izany tsisy lalana akoatra ny fibebahana marina ny kristianina reny no afaka an'io ny fitiavan'Andriamanitra feno eo amin'ny fiainan'ny fiangonana sy eo amin'ny olona tsika izao ny vavolombelona jiro tsy maintsy mirehitra ary ny jiro tarafina amin'ny fitiavana tarafina amin'ny fanetretena tarafina amin'ny toe-po tia mizara misy karazan'olona maharary izy raha vao tsy mahazo fa misy karazan'olona maharary izy raha vao tsy afaka mizara maharary eo ampandrina tonga dia miteny tompo anahoana zao ianina manahoana ianina lasa ohatran'ny hoe makantoeran'Andriamanitra mivavaka ho any anina sy anina rehetrarehetra zany mba manahoana zao fiaina manahoana ny anina dia raha vao mananina dia na tsisy ary izy dia mavita manome misy olona oatra zany misafidiany ianao ny ho tsara fanahy safidy ny tsara fanahy afaka hitatra ianao mitoeran'ny olona anankiray hoe za tompo dia naiky manomboka androany ho fantso ny fahatsaranao voalalovan'i Jesosy ny ray mandeha zany tsy mila finamana ny herinandro a trano ny idirana le herin'ny fitiava midégage zavatra ngeza be ao anatin'i Jesosy tena tonga dia herim-pitiavana manosika sy manova ngeza be fa mipetraka kelikely tao Jesosy tompo miako ny malahelo atsasaka fananako ary zay fananan'olona lalako tamin'ny fanambakana honerako avy efatreny tena fa multimilliardaire raha zaka sady lasa ny sasany mbola misy avy efatreny azonerana fa zao alondrajaka nanonotra milohan'ny fotoana elany teto tany zay ody ao anaty fatakarana izy mba nilalovan'i Jesosy ihany nefa tsy niova androany maraina miona amin'ny tompo ianao azonareo zay ny antony désert mba tonga ny olona ho voafora tsy ankina amin'ny volo ohatran'ny Zakaiosy fa ho libre eo ambany fitarihan'Andriamanitra sy ny famatsian'Andriamanitra tanteraka taiza nisy mananidina avy tany an-danitra zany tany anefitra taiza nisy papelika avy any an-dranomasina tany anefitra taiza nisy ranomasina mena ny sokatra nandehanana zany dia lasa ohatry mandeha ny levi zany ena tonga andeha any an-dafy reny tonga dia sina vitra be dia hitanao mandehandeha eny ny trondro sy ny kira any anefitra satria namaky baiboly daholo reny inspiration baiboly daholo reny dia nandeha dia zareo mandeha ohatran'izao dia ohatran'ny rindrina ohatran'ny fitaratra be nety dia le rekaisiny olona mifanao kokoa oariny io le reka nefa le rano tsy mitobaka makaty le reka tsy afaka mivoaka fa manao ohatrao fotsiny dia lasa satria mieritreritra zao le reka eo azo nohanina fa misy fefy miaro azy tany anefina dia ndony tsika kristiany eritreritra zavatra grandiose be ohatra zany vitan'Andriamanitra kezany zany dia raha fiainanao ve no karakarainy tsy vitany fiainao tsy mahatoky azy ary raha vao tsy mahatoky azy ianao dia tsy miditra izy raha androany ariva zao ianao minueto androany ariva dia androany ariva ihany dia afaka niseho amin'ny fiainanao ny voninahitr'Andriamanitra miberakatso ianao mandeha halleloia miberakatso ianao mandeha makany anefitra voatahina fa le efitra ndreny tsy voatery eny anefitra eny fa le anareo mandalo fahamaimainany reny misy problème reny efitra reny mandondona miberaka amin'ireny fa tsy ho afa-beraka zany ianao amen amen joro tsara fotsiny dia fataro fa zanaky ny avo ianao tsy natao horaraka zany ianao ary Andriamanitra ny fiainanao mandrakariva manana antoka fa ao amin'ny Kristy le izy dia ao anatin'ny zanak'Andriamanitra zay mahatoky ihany koa amen sa tsy amen ny fijoro tadio tsara fa ny mahasitrana ny tany tsy fandroana devoly sy fahaizana amin'ny okoka be hoe miala amin'ny anaran'i Jesosy fa ny olon'Andriamanitra manaiky anety tena hivavaka hiala amin'ny raha tsy fanao ny olona miova dia ny tany ny sitrana azonareo zany Jona lawa averiko e Jona tao kibony trondro izy fa raha tsy bebaka izy natsapa tena name voninahitran'Andriamanitra tao kibony trondro dia maty tao ihany fa rehefa mifoha izy nampatsiaron'Andriamanitra ny voadiny voalohany hoe ny sitraponao dia hoe vaika zay ny lazay tokoa izy Andriamanitra tamin'ile trondro tsisy hevitra fa misy olona miova fo ao anatinao aloha avy any amin'ny destination hitondrako azy
tsy fanapera zany ny kibontrondro mety efa ny kibontrondro anao ohatrany hoe tsisy secours zany tsony fa zao verena ny voady voalohany taminao tamin'ny fitiavana man'Andriamanitra amin'ny teniny boky ny apokalipsy verena ny fitiavana voalohany verena ny fitiavana voalohany tsy any amin'ny asa mandroso be ny no amaritana ny fakasitan'Andriamanitra fa ho amin'ny fomba fana be ho an'Andriamanitra amen le fomba fana be ho an'Andriamanitra tena ty an'Andriamanitra aza aroarona zavatra hafa mifanomponao aza vela isy mamona sakany zany motivenao rehefa mety ny zavatra rehetra ka mifanaraka ny sainao fa rehefa tsy mety zazenao za mifalebiazana anatin'ity ministère ty dia tarafina amin'ny ambaran'ny apôstôly Paoly hoe miaraha miaritra amiko so tiako ianao rehefa miaraka amiko fa tiako ianao rehefa miara-miaritra alleluia ozy izy Jesosy raha miara-miaritra aminy isika ozy izy Paoly dia hiara manamboninaitra amin'io ao amin'ny bokin'ny Romanina izay toko fahavaliny andiny fafito ambin'ny folo angamba alleluia Romanina toko fahavalo andiny fafito ambin'ny folo ary raha zanaka dia mpandova sady mpandova n'Andriamanitra ny mpiray lova amin'i Jesosy Kristy koa fa raha miara-miaritra aminy isika mba hiara manamboninaitra amin'io midinga ny voninahitra dia tsy ao ambadiky ny fahatsapana fa mpandova ianao satria zanaka fa ambadiky ny fiaretana miaraka amin'Andriamanitra satria zany fiaretana zany fiaretana zany a sy zavatra ohatrany hoe tsara ny mila miara misy fanenjehanao misy tsy fampiana kely koa indraindray misy fahoriana misy zavatra mitranga misy fa ozy izy ny apôstôly Paoly izy anasaraka amin'ny fitiavan'i Jesosy ahoriana visa fanenjehana alleluia fa raha ny amin'izany ozy izy efa zany foana ny aretanay ozy Paoly matimatitika izay toram-bato izay impiry izay ozy izy nesoana no ny amin'i Jesosy fa tsaroan'i Paoly koa fa natonga tany amponja azy izy rehefa nideran'Andriamanitra dia ozy Andriamanitra aizy Paoly teo Paoly ny programan'Andriamanitra tsy any amponja fa ny amponja programany Herôda ny programan'Andriamanitra mbola misy tany tsy azo tsy tany tokony hitorian'i Paoly nefa ny amin'iny fotoana Andriamanitra te hita azy ihany dia ozy Andriamanitra hoe alora nga ampiororona ny tany ovana ny programa aloha koa hiva daholo ihany no fatorany rehetrarehetra Paoly nitazominao fa aporofoko mihitsy ry Herôda fa ny fonjanao rehetrarehetra io vaky daholo satria manadala ny lohako ianao alleluia vaky mifonja mivoaka daholo mifonja mivady daholo fatorany izy rehetra mivoaka tao saika mony tena mpiambina mifonja lasa nangovotra ny voafonja satria misy voafonja tsy azo tazominao mba fantatrao ataovy mety amin'Andriamanitra fotsiny ny ao am-ponao aza miforotra ao anaty fonja lalovana fa rehefa miray amin'Andriamanitra ny fo aza nrato ny tanina dia miderahan'Andriamanitra velomin'ny fiankofana manomeza voninahitra ny avo indrindra tompo tsy toerana ny sakana fanaizanaiza misy ianao dia anaraka anao foana asanatro ny tanako meko voninahitra ny anaranao ninninona takatry ny saiko ninninona tsy takatry ny saiko zavatra fantatro dia zao velona ny Andriamanitra ny asa mandrakizay izy tsy matorina renireny izy halleluia halleluia taataontsika nisy olo loatra zany vita amin'ny fivoriam-bavaka ohatr'izao nandre ten'Andriamanitra ohatr'izao nandre tena ohatr'izao nandeha nody ohatr'izareo tany Itosy dia nandindiry zareo tao an-trano tsisy vary hohanina fa hoe ampangotrainy rano aloha dia rehefa aveo hoana fa ndao atao le fotoana fiderana sy hisaotran'Andriamanitra zareo ampiderana maheno fofom-bary-manitra sokafana atao anatin'le rano fotsiny vary maina manitra tsara mihitsiny toy izay Andriamanitra hoe hohaniny voary dia ataoko kadao ny ranona pango mareteka ho an'Andriamanitra vary tsisy nandrotsaka atsangany an-tanan'olona nandre n'izay vavolombelona izay mbola mety misy ety aika be dia be ny nandre vavolombelona teto zany azonareo ve zany Andriamanitra afaka mampiditra vary ao anaty rano mangotraka maniraka an'izay izy asio vary ao fa tsisy mpidera very fotoana zany velao izy idera fa nareo niato zany hitanareo raha vao mety fotsiny le fo dia feno fanamasina le fianakaviana dia ao anatin'le fiombonana fa tsy mavesatra be ny kibony satria nona tezitra amin'izay satria manao karaktera narana miderany
rangatoro fa tsy raha velona ve dia jesosy tsy namifaro amin'ny fahadiaman-tana ko raha tsy mino menao fa indraindray netratra azy zany halleloia zay le hevitra ahitana zavatra mihoatra nefitsika miteny tompo mba hampahitao ny voninahitra aho a tompo hampahitao ny fahatsarana ao a vo mandalo hevitra kely ahoana ary ny hampahitano ny fahatsarana ianao Andriamanitra ny tsy mahay manampinampy le fahatsarana hoe misy anana dia sokatra hono ny anana dia zao tampoka tsy reny fa ny amin'ny désert izy mampahita mana fahatsarana amen any amin'ny ranomasina eritreretinareo zany fa navonzanak'Israely fotsiny nandevoziny lelany papelika ny tiany hohaniny tsy zavatra tianao iny mapety ianao e fa zay omen'Andriamanitra anao tsy manaiky alahatra rehefa nanaiky hoentina mana ampy hohaniny iny feno vitamina sy nutrikaina rehetra ilaina sady anti covid iny a alleluia alleluia zavatra avy any an-danitra tsy anjairany virus zany rehefa raisina mpisaorana fa sady omenany avy any an-danitra mbola hohanina mpomonomonona hitanareo toetra le izy zareo masina kaikinao karaktera le izy dia teneny hoe zany ihany nandosirana tany Egypta hoe fa any anefitra ho volavolaina mbola nanaraka tany anefitra indray hoe le toetra tany Egypta amin'io zareo tany andevo azonareo fipetraka le izy andevo izy tany Egypta ny toe-tsy-mpanandevozana zany monomonona foana na mety na tsy mety Moïse prince tao an-trano farao raha misy ny tokony alahelo satria nahoana fa mifo maraina moira dia za prince sady misakafo maraina andefazy violon aza petit déjeuner maraina mihinana dia rehefa mijanona voajereny farao ohatr'izao fotsiny tondray mozika ohatr' zany hoe olona niatana fa mbola tsisy fotoana ny andray mandeha ro anaty baiboly i Mose sy ny teny hoe sa hiverina any Egypta raisiny fona tamin'ny farao hoe fona letsy fa zany frérany lata tena malahelo ane farao e tonga dia soketry izao dia maka ny toerany amanany tonga dia mety fa nisafidy izy ny ory miaraka amin'ny zanak'Andriamanitra ty za hifaly vetivety amin'ny io tao amin'ny lapa ao fatany daholo ny miandry an'ireo toy izy rehefa avy eo allo tsy ao roviny ianao vao lehibe afaka anda plezira tsy akasitran'Andriamanitra fa hiara ory tsy hanymevana ny nofo fa hanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra mba hazo ain'Andriamanitra miaraka aminao ty tany teny hoe vita vetivety samy manana ny takiny daholo tsika sinareo ary samy manana ny sokajy zay amin'ny kolerany fa zao joroa ianao mpahafantaran'Andriamanitra fa za mpitondra beraka amen ny ao amin'i Jesosy Kristy ny ato anatiko na dezera ny zavatra iainako miofo miaraka amin'ny fanampian'Andriamanitra za hisafidy anome fotoana ho amin'ny vavaka mihoatra no amin'ny fotoana hitabatabako za hisafidy anome fotoana ho an'ny tenin'Andriamanitra mihoatra lavitra noho ny fotoana amakeko romansy ijerevako filma za hisafidy ny ombona amin'Andriamanitra ho ambony lavitra noho ny fotoana iresahako amin'ny namako miangavy ianao androany hariva tsangany amin'ny toerana misy ianao ao fofany amin'ny lanitra ny taninao dia misoran'Andriamanitra amin'ny fonao ray manontolo makasitran'Andriamanitra tompo milanao tsy no ty tany ty Andriamanitra fa le tena ilainao ny amiko apetiny fiainam-panahiko no natonako anao androany hariva tia tompo fantatro fa raha ny amin'izany vitanao ihany raha vitanao no namatsy mana tany anefitra Andriamanitra afaka manokatra lalina amin'ny fomba tsy takatry ny saiko ianao fa tsy hiditra amin'izany aho fa tonga ampanaiky ny ato anatiko tena ho karazan'olona anankiray tena feno fanehoam-piankinana aminao Andriamanitra maniry ianao ny foko mila anao ny fanahiko te hitoetra sy fikitra aminao hatrany tompo fantatro fa ny zavatra rehetra miara-miasa sozy aty ianao mino tompo fa le mbola tsy hitany masoko tsy
tendrenesiny sofoko naniditra tao-pony izany izy nefa ny manina ho azy satria zanakao aho matoky aho tompo anao ny ariva fa afaka nitrangy eo amin'ny fiainako zay nasehonao teo amin'ny fiainany Isakako teo amin'ny fiainan'izay teo aloha rehetra nitoetra sy nijoro tamin'ny fahatokinanao tia anankiray amin'ireny Andriamanitra sandraton'ny tananao tia Andriamanitra anankiray amin'ireny androany pakatoanao mpanatanteraka tsy misy fepetra ny teninao tsy asiako adovarotra fa tena akatoa Andriamanitra tiako hita ny fomba anao tiako hiainana ny fitarianao mampanaiky ny atao-poko a tompo andeha araka ny planina sy ny sitraponao namafy amiko ary zany ny fotoanana indray ny zavatra rehetra tsy voatery hafaly aho fa ny zavatra fantatro te zao amin'ireny fotoan'ireny indrindra mijory ianao mijery hoe hatraiza mifatra ny fahatokiako sy ny fijoroako amin'ny sitraponao makasitraka tompo amin'ny anaran'i Jesosy amen. Ataontsika ity an-tanana mafy amin'ny tompo maza ho toerana aza mbola misy miala fa rehefa avy eo hivavaka ho anareo Alleluia. Dia faly fanatrava amintsika siray avy amin'ny anaran'i Jesosy araka ny mahazatra moa dia anatanteraka ny fanatitra fahafolon-karena sakrifisy ho an'i Jesosy tsika araka ny tenen'ny mpanompon'Andriamanitra hoe mba tsara fanahy rehefa manome an'Andriamanitra azonao angamba ny tiany tompo resahana ao anatin'izany izay tsara indrindra ao anatin'ny fonao tsy hoe ny abetsany na ny akeliny na ny angezany fa ny tena avy amin'ny fonao menao an'Andriamanitra ianao ilay tsara fanahiny mihitsy no tian'Andriamanitra hita ao anatin'ny fanomezana ho azy aza makeo anatrehako izy tsy mitondra fanatitra misy antony zany dia ny tsara indrindra omena azy takizao indray ny programantsika ao anatin'ny herinandro manaraka raha pitso aloha zany mazava ho azy manomboka amin'ny fitoraka hatramin'ny 7 ora sasany mahereo dia misy ny fotoam-bavaka arahana fandraisana fanasan'ny tompo aza dimy fa mila miombona amin'ny tompo foana ianao matoa tsy andraona riva le fandraisana fa raha pitso maraina dikan'izany misy antony tiany tompo ianao hita fa fantatritsika ihany koa fa mifahavalo dia hijery fotsiny fotoana raha pitso anaiona izay rehetra niaritra ao an'Andriamanitra dia hiara omemboninahitra indray miaraka aminy ao anatin'izany fotoan'izany ny fotoanantsika raha pitso ariva moa zany ny émission avy any hvkl France ho arahantsika amin'ny YouTube sy hvkl events raha pitso ariva amin'ny latsinainy kosa ny fotoanantsika sekoly isa-maraina mino aho fa tsisy tsy mahalala ato hoe misy sekoly isa-maraina ary tsisy tsy mahalala ihany koa hoe tsy andoavam-bola na écolage le sekoly fa omena maimaim-poana sekoly mpanasitrana na latsinainy maraina manentana anao manokana na tsy marary ary ianao dia irahan'ny tompo ianao hitondra fanasitranana ho an'ny hafa ilainao zany le sekoly na salama azy ianao tahaka izany ihany koa ny sekoly mpamahana olana ho an'izay manan'olana talata maraina etsy amin'ny choprette 2e étage Analakely dia na tsisy olana ihany koa ary ianao dia tiany tompo irahana ho fantsona mahomby eo am-pelantanana mba hamaha ny olan'ny hafa fa raha manan'olana manao vao may ianao tokony ho tonga fa mino aho fa ny akamaroantsika efa tsy manan'olana ntsony fa ho mpamaha ny olan'ny hafa amen dia ny larobia sekoly ny tokantrano fanambinana fitahian'Andriamanitra tsika ho anaty tokantrano daholo dia entanitsika mba ho tsara fanahy daholo neny dada ny ankizy dadabe sy nenibe lasa tsara fanahy daholo manatre sekoly alleloia dia ny fotoanantsika moa zany mazava ho azy ny Zomà eto indray tsika miaona manomboka amin'ny 4 ora nao tsika hitsangana ary anindritra ny tanantsika tian'loana anolotra zao fanatitra fahafolon-karena sakrifisy ho an'ny tompo ray masiny indrindra inay amin'ny anaran'i Jesosy sotranao zay tompo makasitraka anao zay fa na oviana no miteny ianao dia misy fiatraikany amin'ny fiainanay zany androany manokana raha manantanteraka zay nasainao natao ny amin'ny fanolorana fanatitra sakrifisy fahafolon-karena inonay fa isy fiatraikany amin'ny fiainanay zany na ny ara-panahy na ny ao amin'izay tontolo iainanay tsirairay avy dia taio zay afaka nanolotra androany zay tsy afaka nanolotra ihany koa dia ianao hikasika amin'ny fiainana manokana dia misaotra ray makasitraka tompo malala amin'ny anara maherin' Jesosy alleluia amen. Ataontsika ity akamafy voninahitra tompo
Alleluia. Ao fofany amin'ny lanitra ny tanao dia misoran'Andriamanitra ny fonao manontolo ataovy tena hitan'ny tompony homponao mangetaheta azy androany. Raha misy marary eo aminareo dia petrao faritra marary ny tananareo fa hivavaka ho anareo amin'ny anaran'i Jesosy. Tsika rehetra hifampivavaka, tsy hoe hanetsika ositra tsika na hampiasa fahefantsika fa tena hatoky an'Andriamanitra tsika. Mino fa hetsik'eto any dia kapoka izay niaritra tamin'i Jesosy ho fanasitranana antsika. Raha amin'ny alalan'ny finoantsika ny herin'Andriamanitra, ny finoantsika n'Andriamanitra indrindraindrindra dia izay vokatra izay hamaly eo amin'ny fiainanao. Mino tanteraka androany fa nikasika indray mandeha dia nova zavatra be dia be. Aza misaina olombelona ianao ao anaty vavaka fa misaina nikasika Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, tononoko ny fanasitrana sy ny fanafahana fiainanao. Ongotana sy asorona ao anatinao izay tsy nambolen'Andriamanitra rehetra. Mbarako ny fanasitranana feno akasika ianao amin'izao fotoana izao. Sitrana amin'ny rofinao rehetra, sitrana amin'ny rofinao rehetra. Aoko sitrana ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Raiso amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy mila tononoko ilay izy andreo anao namelo tena hoe mikahaka ihany tsy ny tonono ny pasteur fa sokafo ny vavanao dia tonony teneny eto anatren'Andriamanitra. Amin'ny mazanak'Andriamanitra anao, manam-pahefana ianao zao dia hihetsika Andriamanitra. Hoy Jesosy hoe ny famantarana manaraka an'izay mino, ametra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrany ireny. Raiso ilay izy dia atao WC fa sitrany ianao. Afaka ianao amin'izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy. Afaka ianao amin'izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy. Na retin'andoha, na maso, na fo, na fikoriana ny ratsy mandeha ara-dalàna, na maso tsy mahita, na sofina marenina, na vava mona, tsy fantatra hoe inona ny karazany fa ny zavatra azoko antoka dia izao manotrona antsika eto Jesosy androany hariva. Izy ny laza raha misy roa na telo mivory aminarako teo afovoany tsy mitoky amin'ny fivavako tsy mitoky amin'ny finoko fa mahatoky ny herin'Andriamanitra hikasika amin'ny fiainanao androany hariva. Raiso amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Ok, sitraka an'izany io tenanao io satria mbola nompo an'Andriamanitra ianao. Ok, sitraka an'izany. Tsy mahazo misetrasetra mivatanao ny tevoly fa n'Andriamanitra ny tenanao. Raiso ny fanasitranana avy aminy. Mambo mifaly misaotra an'Andriamanitra. Mifafainy amin'ny lanitra ny tanao dia misaora azy. Makasitra azy amin'ny fonao manontolo. Saotra raiky fa miasa eo amin'ny fiainako ianao. Saotra fa nanasitrana ianao. Atao WC, atao WC, atao WC ho an'ny tsirairay avy. Manao WC dia jereo fa miasa Andriamanitra. Miasa Andriamanitra. Misaora sady makasitra azy. Efa nahazo ianao. Efa tanteraka sady izany zao arivo izao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Saotra fa ny teninao mamelona anay, ny teninao mampijoro anay, ny teninao mahatanteraka ny fiainanay fahatsaranao rehetra. Ho anao mivoninahitra mandrakizay iray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Taontsika ity-tanana mafy be ho an'ny Tompo. Halleluja. Atsangany hoe nitanan'izay olona natsapy ny kasen'Andriamanitra izy teo androany. Tovy ambony tsara mba ho hitako. Halleluja. Tovotro ny tanan'izay sitrany. Hoe tena ianao tonga dia afaka vonikasika an'ilay izy. Voninahitra ho an'Andriamanitra. Taontsika ity-tanana mafy be ho an'ny Tompo. Amen. Hitanareo na makany an-trano azy ianao dia hisory Andriamanitra amin'ilay izy. Dia aza adiny ny testimonia manantona pasteur Sandratra ty pasteur Sandratra eto aloha dia mba présententsika ara-pitso ho an'izay afaka androany. Mora mbola misy zavatra hafa hitsoinao vavolombelona koa tamin'ny zavatra mahagaga tsapanao fa nataon'Andriamanitra hampaherezana amin'ny manodidina antsika dia zany no ilana ny vavolombelona hampiorenana ny finoany hafa. Hitantsika tsiray avy Andriamanitra ho amin'ny androany hariva ary mihaino fa ho feno voninahitra ny fiainanao. Amen. Aza dimy fotoanantsika ara-pitso. Misy secret ho zarainy eto raha-pitso mikasika ny nefilima. Tena ny fandraisan'ilay izy mihitsy nefa manina Andriamanitra nakan'izao nahita ny hevitra ty anao an'izao zavatra ohatr' izao inona ny zavatra mitranga dia ho hitantsika eo raha-pitso mino afa tsy ampitenitenenin'Andriamanitra foana fa fahamarinana no zaraiko. Amen. Amin'izay tsy takatry ny saina sy lalina ao amin'ny teny mba ho zaraina amintsika ho voninahitry ny anarana. Atodro ny tanany taninao raha mandre ahy ianao
rapitsa fotoanantsika eto a amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo samy hotahiran'andriamanitra hitanareo ny Jehovah ka hiaro anareo mpamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka mindra fo aminareo anandratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka menareo fiadanana mandehana amin'ny anaran'i Jesosy fa ny tompombanao tsy rery zany ianao hitahiry ny fiainam-panahinao izy hikarakara ny mombanao ray manontolo izy ny fiankinanao aminy dia tonga azianao zato isan-jato tsy horaraka mandrakizay zany ianao tsy ravany devoly zany ianao mandehana fa fahombiazana ny ao ambadika io dezera io satria iseho amin'ny fiainanao Andriamanitra zareo fahasoavana fahasoavan'Andriamanitra ny mato izao ary fahasoavan'Andriamanitra ny mato izao anareo amen veloma tompoko